Miala miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Anio alakamisy 27 ny volana Desambra 2024. Andro faharoa amin'ny herinandro sambatra izay iarahana amin'ny fikambanana katekômena sady andiniantsika ny loha hevitra hoe Jesosy no mpanjaka mandrakizay. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny salamo. Salamo 470 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Salamo 470 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aleloia, miderahan'i Jehova ary fanaiko, hideran'i Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny, hankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no hahafoanany fikasany. Sambatra izay manana n'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena ny Jehova Andriamanina, izao izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izay manome rariny ho an'ny ampahoriana, izay manome hanina ho an'ny noana. Jehova mamany mpifatotra, Jehova mampahiratra ny jamba, Jehova mampitraka ny tanondrika, Jehova tia ny marina, Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondra tena. Fa mamadika ny lalàny ratsy fanahy kosa, manjaka mandrakizay Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby Andriamanitra ao ry Siona. Aleloia, amen. Ataontsika ny laharan-kira FFPM 170 ny andininy voalohany sy ny 2.
mivavakintsika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, tompon'ny fahefana ity an-tany sy any an-danitra, indreto izay olonao tafavory amin'izao ariva izao, idera sy ankalaza ny anaranao. Misaotra ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana izay rotsaka ao aminay isan'andro isan'andro, ary mbola mangetaheta izany fahasoavana izany izahay. Koa mangataka ny fanahy masinao mba hirotsaka aminay tsirairay avy, mba hahatonga anay hifantoka mandritra izao fanompoam-pivavahanay izao, mba tsy ho toy ny idiranay teto no hivoahanay eto. Izany vavaka izany no tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana izay angalana ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika izao izay hialovavan'ny vakiteny. Mbola hiaraka eny tsy hamaky ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika eo amin'ny Daniela toko 2 ny andininy 7:30 ka hatsaratra hatramin'ny andininy 5:70. Daniela toko 2 andininy 7:30 ka hatsaratra amin'ny andininy 5:70. Rehefa hita dia hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ianao ry mpanjaka, izay mpanjaka ny mpanjaka, sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza no hitoerany dia nomeny eo an-tananao ary nataony io mpanjakan'izy rehetra ianao. Dia ianao izany lovolamena izany, ary manarakaraka anao dia hisy fanjakana hafa hitsangana ambany ianao, ary hisy fanjakana fahatelo koa izay varahina sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra, ary ny fanjakana fahaefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivakiany vy ireo rehetra ireo, dia toy izany no hamakivakiany sy hanorotorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsan-tongotra, fa ny tapany tanimanga ny mpanefy tanimanga, ary tapany vy, dia ho tonga fanjakana mizarazara izy, nefa izy herim-by ao aminy. Satria nahita vy miaro tanimanga mbola fotaka ianao, ary toy ny ratsan-tongotra, ny tapany vy, ny tapany tanimanga, dia ho toy izany ny fanjakany, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy nahitanao ny vy miaro tanimanga mbola fotaka, dia ho toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tanimanga. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olon-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vato niandahana tamin'ny tendrombohitra, nefa tsy niandahan tanana, sy ny nanorotorony vy sy ny varahina sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjakany amin'ny zavatra ho avy ratrizay, marina ny nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny. Amen. Apokalipsy toko 1:10 ny andininy 5:10 hatramin'ny 7:10. Apokalipsy toko 1:10 ny andininy 5:10 hatramin'ny 7:10. Ary ny anjely fahafito nitsoka, dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny, ary izy no anjaka mandrakizay. Ary ny loha olona 420 izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohoka ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: misaotra anao zahay Tompo, Andriamanitra tsy toa, ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty, sy hanomezana valim-pitiny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe.
ary mba hanimbanao izay manimba ny tany. Ary novoana ny tempolin'Andriamanitra ny an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoliny ary nisy elatra sy feo sy kotrokorana sy horohorontany ary avandra vaventy. Iaraka hitsangana isika hitsena filazantsara. Filazantsara nosoratan'i Marka. Marka toko 4 ny andininy 30 ka hatramin'ny andininy 12. Marka toko 4 ny andininy 30 ka hatramin'ny andininy 12. Aroa izy, ahoana no anoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra, ary inona ny fanoharana anoharantsika azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay kely noho ny voan-javatra rehetra raha vao afafy amin'ny tany. Fa rehefa voafafy kosa izy, dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vaventy ka azon'ny voromanidina anorenana ny akaniny sy alokalofany. Ray masonao, manomasinana fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Tompo, mbola ampitranao indray izahay fa afaka namaky sy nandre ny teninao. Raha hotoriana aminay ary ny tena ankehitriny, dia ianao anie Tompo hitendry ny lelam-panomponao mba tsy hisy voatory aminay afa-tsy izay sitraponao. Ianao koa Tompo androzaka ny fanahy masinao aminay mpiaino mba hahafahanay mandray sara ny afatrao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako an'izany vavaka izany. Amen. Asena ipetraka ny fiangonana. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy Kristy no mpanjaka mandrakizay. Ny boky Daniela toko 2 ny andininy 7 ka hatramin'ny 15 no akantsika fampianarana amin'ity anio ity. Amin'izao vaninandro iainantsika izao, raha misy olona mitantara nofy dia omehezany ny olona, satria zavatra efa tsy manan-kery na manan-danja amin'ny vaninandro iainantsika zao zany nofy zany na ny fahitana. Raha ny bokin'i Daniela zany ny bokin'i Daniela toko 2 dia mitantara ny amin'ny nofin'ny mpanjaka Nebukadnezara sy ny nanomezan'i Daniela hevitra izany nofy izany. Tamin'ny ity vanim-potoana ity zany tena nanan-danja tokoa teo amin'ny fitondram-panjakana na teo amin'ny fiainan'ny fanjakana zany ny nofy. Ka rehefa manofy zany ny mpanjaka dia tsy andry akory ny andikan'ireo olon-kely ireo ny hevitra zany, satria tsy mandehandeha foana zany ny nofy tamin'izany fotoana zany. Fa rehefa manofy ny mpanjaka dia misy akony lehibe eo amin'ny fitondram-panjakana zany. Na izy io
hitondra fahasoavana ho an'ny fanjakana na hitondra loza amin'ny tatao. Zay zany ny fomba fisaina tamin'ny kolotsaina tamin'izany fotoana zany. Ka teto amin'ny toko faharoa ity zany a dia nanofy ny mpanjaka ny Babiloniana. Ka rehefa nanofy izy a efa fomba fanao tamin'izany fotoana zany rehefa manofy ny mpanjaka dia miantso olon-kendry. Dia ny olon-kendry a dia ny mpiskidy a, ny mpanandro a, ny mpomasy a, ny mpahay nofy mandinika sy manome hevitra ilay nofy. Fa ny fomba fanao tamin'izay a dia ilaina ny nofy a no mitantara ilay nofy. Dia le olon-kendry amin'izay zany no mandika ilay nofy manome hevitra. Fa tamin'ity ndray mitoraka ty tsy zany ny zava-nisy. Fa ireo olon-kendry no navelany nasainy mpanjaka ny tantara ilay nofy sady anome hevitra izany nofy zany. Ka sanganayana ireo olon-kendry ireo ary miteny mihitsy izy hoe zavatra tsy fahita hatramin'izay. Ka ny olon-kendry avelany mpanjaka hitantara nofiny izay vao manome heviny. Fa ny amin'ity perikopa izay voalahatra ho antsika ty a dia ny 7:30 ka hatramin'ny 5:70 a dia ny tantara ny amin'ny nanambarany Daniela ofisialy ny nofin'ny mpanjaka sy ny hevitra zany nofy zany. Raha araka ny fitantarany Daniela azy eto amin'ity soratra masina amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 5:70 ity zany a dia zao zany ilay nofy. Nanofy ilay mpanjaka dia nahita sary olona na sary vongana lehibe nitsangana, ary nisy ihany koa vato izay nandona ilay vodin'ilay sary vongana ka nirodana potipotika ilay sary vongana. Raha jerena zany ilay nofy a misy zavatra anankiroa ngeza be no hitantaratra amin'izany nofy zany. Ao ilay sary vongana. Ilay sary vongana zany a maneho a ny amin'ny fanjakan'izao tontolo zao, ny amin'ny fanjakan'olombelona. Ary ilay vato izay nianjera tamin'ny tongotro ilay sary vongana dia hitarafana sahady ny amin'ny fanjakan'i Kristy. Koa raha ny sary vongana zany no jerena araka ny fitantarany Daniela tao amin'ilay nofy dia ny lohan'ilay sary vongana dia volamena tsara. Ka io volamena tsara io a nientina nanehoana ny fanjakana Babiloniana tamin'izany fotoana izany. Ny sandry sy ny tratra no izy a dia volafotsy. Zany koa zany nientina naminanina ny amin'ny fanjakana izay andimby azy dia ny fanjakana Persiana. Dia ao ihany koa ny kibo no izy a dia varahina. Izay afa naminanina sahady ihany koa ny amin'ny fanjakana andimby dia ny fanjakana Grika. Ary ao ihany koa ny tongony vy sy tanimanga, zany hoe vy mifangaro tanimanga, dia maneho ny amin'ny fanjakana mizarazara ho izy a dia entina anehoana ihany koa ny amin'ny fanjakana Romanina taty aoriana. Ka noho izany antony izany a dia zavatra anankiroa zany no resahintsika ao anatin'izao fampianarana izao, dia ny hoe ny fanjakan'olombelona sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'olombelona na ny fanjakan'izao tontolo izao sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'olombelona, ny fanjakan'olombelona raha miresaka ny fanjakan'olombelona dia avy amin'Andriamanitra zany ny fanjakan'olombelona.
avy amin'Andriamanitra ny fanjakana. Raha mijery zany atsika ao amin'ny 7:30 sy ny 9:30 jerentsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianao ry mpanjako, izay mpanjakan'ny mpanjaka, sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza na aiza no itoerany dia nomeny eo an-tananao ary nataony ho mpanjakan'izy rehetra ianao. Avy amin'Andriamanitra ny fanjakana. Eto zany raha ny mpanjaka Nebukadnezara dia jentilisa iringirina, zany hoe mpanjaka jentilisa tsy mitampodrano izy, zany hoe amin'ny raha mahajentilisa azy dia tena mpanompo sampy izy, ka tsy malala velively ny amin'ny Andriamanitry ny Israely izy, fa manana Andriamaniny manokana izy dia ny sampiny. Ny hevitra zany izy fa ny fahefana, ny hery, ny voninahitra izay ananany dia avy amin'ny ezaka izay ataony, avy amin'ny fitahin'ireo Andriamanitra sampy izay tompon'ireo. Fa teto zany nanazava mazava Daniela fa io fahefana, io hery, voninahitra izay anananao io avy amin'Andriamanitra ny lanitra, izy no nanome anao ny hery, ny voninahitra, ny fahefana. I Jesosy Kristy no mpanjaka, izy no tompon'ny fahefana. Eo ampelantanan'i Jesosy Kristy ny fahefana ety an-tany sy anan-danitra. Hoy ny Mateo 7:20, ino ilay voasoratra ao? Efa nomena ahy ny fahefana rehetra anan-danitra sy ety an-tany. Ny fahefana izay anananao io dia an'Andriamanitra. Ny hery izay ananantsika io dia hery avy amin'Andriamanitra, ary ny voninahitra izay ananantsika io dia avy amin'Andriamanitra. An'Andriamanitra io ka nomeny atsika. Dikan'izany an'Andriamanitra io dia izy Andriamanitra zany no tompon'ny fahefana voalohany amin'io. Andriamanitra no manome fahefana ny olombelona, fa ny olan'ny olombelona dia izao: ny olombelona dia tsy mahazaka fahefana, tsy mahazaka fahefana ny olombelona. Rehefa omen'Andriamanitra fahefana ny olombelona dia manararaotra izany fahefana izany izy. Omen'Andriamanitra hery ny olombelona dia ampiasaina amin'izay tsy tokony ampiasana azy zany hery zany. Omen'Andriamanitra voninahitra ny olombelona nefa tsy mahay mipetraka tsara. Rehefa mba omena voninahitra, omena fahefana, omena hery ny olombelona dia toa mitarika azy saraka amin'Andriamanitra zany matetika. Ary zany ny zavatra nitranga raha mijery bokin'ny Genesis tsika, Genesis 7 ny amin'ny Adama sy Eva. Nomen'Andriamanitra fahefana i Adama sy Eva hanjaka tao amin'ny Eden. Nomena fahefana hitandrina ny sa izy, fa ina nefa ny zavatra nisy dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Satria ilay fahefana nananany ny entiny
amin'izay tsy tokony hitondrana azy. Ny fahefana izay nananany dia nitarika azy anao ny zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary zany ny zavatra matetiky misy amin'ny fiainantsika. Fa rehefa omen'Andriamanitra fahefana atsika, rehefa omen'Andriamanitra hery atsika, dia toa ataontsika nohitra ny sitrapon'Andriamanitra no ampiasantsika azy. Ary mijery ihany koa tsika ao amin'ny Davida mpanjaka ao amin'ny Samuela faharoa 2:12. Nomen'Andriamanitra fahefana i Davida, nomen'Andriamanitra fanjakana i Davida, nomen'Andriamanitra hery, nomen'Andriamanitra voninahitra. Fa nataon'ino zany voninahitra zany? Nataon'ino zany fahefana zany? Nampiasainy nangalana vadin'olona. Noho ny fahefana izay nananan'i Davida dia nalaina ankeriny ny vadin'i Oria, satria manana fahefana, mpanjaka izy, manana hery izy, manana voninahitra izy. Tsy zakan'olombelona matetiky io fahefana io. Anday indray tsika andalo any Madagasikara. Raha ny tantara misy eo amin'ny filoham-panjakana any Madagasikara, zavatra matetika hita rehefa miroso amin'ny mandat faharoa ny filoham-panjakana any Madagasikara, dia tsy mahatody mandat faharoa foana. Zany hoe tonga amin'ny mandat voalohany tapitra iny amiroso amin'ny mandat faharoa, dia tsy mahatody mandat faharoa foana, dia matetika misy ny fanonganam-panjakana. Ino zany ny antony? Ilay fahefana eo am-pelantanana draindray matetika entina ampiasaina amin'izay tsy tokony ampiasana azy. Hany ka fahefan'Andriamanitra io, amin'ny mahafahefan'Andriamanitra azy, rehefa tsy tonga amin'izay sitrapon'Andriamanitra ilay fahefana, dia esorin'Andriamanitra. Ary zany ny fahendren'Andriamanitra ry havana. Fantatr'Andriamanitra tsara fa tsy zakan'ny olombelona io fahefana io, io voninahitra io, io hery io, ka dia asiany fetrany zany, asiany fetrany. Ary zany mitarika atsika amin'ny zavatra faharoa hoe mandalo ny fanjakan'olombelona, mandalo ny fanjakan'izao tontolo izao. Raha mijery ny andininy 7:30 sy ny 7 sika, maneho miariariny amin'izany. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny anao. Ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahina sady manam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana fahaefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo. Mandalo ny fanjakan'ny olombelona, mandalo ny fanjakan'izao tontolo izao. Miserana, tsy maharitra, miovaova. Fa Jesosy Kristy ilay mpanjaka mandrakizay, ka ny fanjakany tsy rava mihitsy fa maharitra mandrakizay. Noho zany ny kristianina zany dia tsy tokony hiantehitra amin'ny fanjakan'izao tontolo izao, tsy tokony hiantehitra amin'ny fanjakan'olombelona zany isika kristianina, satria mandalo sy miserana zany. Fa ny fanjakan'i Jesosy Kristy dia maharitra mandrakizay. Zao ny zavatra mananaovako fikarohana kely
betsaka ny kristianina mangataka vavaka amin'ny pastera. Betsaka agnatin'izy betsaka io a tsy tenenana hoe tsy misy, tena vitsy anisa, tena vitsy anisa. Raha folo ny mangatabavaka mba ento ambavaka pastera, ny roa amin'ireo ihany a no mba mangatabavaka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny valo amin'ireo mangatabavaka ireo a dia mangatabavaka ho amin'ny fanjakan'izao tontolo izao, mangatabavaka ho amin'ny fanjakan'olombelona. Mba ento ambavaka pastera, fa manana fikasana vidy fiara zahay. Mba ento ambavaka pastera, fa ho anandafy ny zanako. Mba ento ambavaka pastera, fa hividy tokotany zahay. Fa tsy misy mihitsy ny mitena amin'ny pastera hoe mba ento ambavaka pastera zahay mianakavy mba ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Tsy dia misy loatra. Ry avy malala, tsy hoe ratsy akory na hoe tsy ilaina izany, fa tsara loatra raha mba mifantoka sy miantetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ilaina amin'ny fiainantsika ny amin'ny fanjakan'olombelona, ny eto amin'izao tontolo izao, fa eto ihany atsika no misitraka izany. Fa rehefa tapitra ny eto, raneo. Fa mba asaino ihany ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ilay maharitra mandrakizay, fa tsy ilay eto amin'ny fanjakan'olombelona eto ihany no isaintsika. Hitako tsara kokoa raha miara-miasa izy ireo. Fa kanefa zavatra tsy azo adino dia izao: rehefa mitanjozotra mankana amin'ny fanjakan'olombelona isika, dia somary manalavitra Andriamanitra matetika, ka ilana fandanjalanjana zany ilay izy. Raha ny amin'ny fanjakan'izao tontolo izao no tena imasoantsika, miha manalavitra Andriamanitra tsika, mila lanjalanjaina izany. Izany ary ny zavatra faharoa jerentsika dia ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misehoseho, tsy misehoseho. Raha mijery ny bokin'ny Apokalipsy teo atsika, Apokalipsy 12 teo, ny 15 ndao iarahantsika mamaky. Ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anjely 7 nitsoka, dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: tsy misehoseho ny fanjakan'Andriamanitra. Anisan'ny teny nanaitra amin'io teny io ny hoe lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ny fanjakan'izao tontolo izao. Ilay teny hoe lasany, eto zany maneho zavatra tsy nampoizina, maneho zavatra tsy nieritreretina akory nefa nitranga. Ohatra hoe lasa ny saka ny trondro, iza no nanampoko fa ho lasa ny saka ny trondro? Fa zay lay izy. Zany hoe lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ny fanjakana. Zany hoe maneho zavatra surprise, maneho zavatra tsy nampoizina, maneho zavatra tsy noeritreretina akory. Ka ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misehoseho. Zany dia maneho fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fanginana, miasa amin'ny fanginana io Andriamanitsika io, miasa amin'ny filaminana, miasa amin'ny fitoniana. Andriamanitra miasa amin'ny fitoniana, ary hita miariary zany amin'ny fiainantsika andavanandro.
rehefa tezitra atsika malaka sisiny ny fanahy masina tsy mandray anjara, fa rehefa mitony tsara sika, milamina tsara tsika, dia miasa ao anatintsika ny fanahy masina. Rehefa tezitra isika no mandray fanapahan-kevitra, tsisy raha manjary vokany, fa rehefa ao anatin'ny fitoniana kosa no mandray fanapahan-kevitra dia milamina ny vokatra. Midika izany fa rehefa tezitra tsika ny fanahy masina tsy mitoetra ao anatintsika, malaka sisiny izy, mahazo vahana ny devoly. Fa rehefa tony kosa tsika dia miasa ao anatintsika ny fanahy masina. Andriamanitra miasa amin'ny filaminana io Andriamanitra io, ary Andriamanitra rehefa miasa dia ny fanahy masina no manatanteraka ny asany. Ary zany natonga i Paoly ny teny hoe ome ho lalana ny fahatezerana hoy izy ao amin'ny Romanina 12:7-10. Satria rehefa ao anatin'ny fahatezerana no mandray fanapahan-kevitra dia ratsy ny vokatra. Andriamanitra miasa amin'ny fanginana io Andriamanitsika io. Hoy ny teolojiana anankiray zay hoe ny fanginan'Andriamanitra hoy izy dia tsy midika tsy fanatrehan'Andriamanitra, fa efa zany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Miasa ao anatin'ny fanginan'Andriamanitra. Hoy ilay mpandinika anankiray izay ihany koa hoe aza mandray fanapahan-kevitra hoy izy rehefa ao anatin'ny fahatezerana hoy izy. Fa rehefa mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fahatezerana anao hoy izy dia anenenanao ny fanapahan-kevitrinao, fa mitony tsara aloha zay vao mandray fanapahan-kevitra. Izany dia manamarika fa Andriamanitsika io dia miasa ao anatin'ny fitoniana, ao anatin'ny filaminana. Zany ny fiainana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny zavatra farany dia izao, ny fanjakan'Andriamanitra kely fa mitombo. Ny fanjakan'Andriamanitra kely fa mitombo. Raha mijery ny ao amin'ny bokin'ny Marka isika, fanjakan'Andriamanitra kely fa mitombo. Marka 4:9-7 sy ny 2:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, tahaka ny voantsinampy izy izay kely noho ny voarehetra raha voafafy amin'ny tany, fa rehefa voafafy kosa izy dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vaventy ka azony voromanidina itoerana ny alokalony. Eto zany ny fanjakan'Andriamanitra dia noary an'i Jesosy Kristy amin'ny voantsinampy. Ny voantsinampy dia kely fa ny magaga rehefa afafy izy, rehefa maniry dia lasa lehibe noho ny anana rehetra. Inona moa zany ny hevitra ao anatin'izany? Ny fanjakan'Andriamanitra zany rehefa mbola tsy asehon'Andriamanitra dia toy ny miafina, tsy tazana, miafina. Ny kely manko sarotra tazana ary mora takona. Tahaka zany ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mbola tsy asehon'Andriamanitra izy mitovy amin'ny tsy misy, tsy tazana, ohatran'ny tsy misy. Fa rehefa asehon'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakana rehetra ndray lasa takona. Ary raha mijery ny fahateran'i Jesosy Kristy tsika, Jesosy Kristy ilay mpanjaka mandrakizay, tonga anofo izy teraka tao am-pinanam-bilona. Mpanjaka, ilay fisary an-tsainany mpanjaka, nefa tao am-pinanam-bilona izy no teraka.
satria mbola tsy tonga ny fotoana izay aneho an'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpanjaka, mbola takony izy. Izany dia maneho fa rehefa asehon'Andriamanitra zany ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakana rehetra maneran'izao tontolo izao, dia ny fanjakan'izao tontolo izao dia ho takony ny fanjakan'Andriamanitra. Eto am-pamaranana ry hava-malala, zavatra roa samihafa lehibe no nolazaina teo, dia ny amin'ny fanjakan'olombelona sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zavatra mifanohitra matetika ny fanjakan'izao tontolo izao sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatra tsara amin'ny fanjakan'izao tontolo izao matetika ratsy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny tomanantsika kristianina, ny aizantsika mandanjalanja, ny aizantsika isaintsaina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavakisika misotranao izay Andriamanitra noho ny amin'ny hafatra izay nampitaina tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Manoloana izany teninao izany dia matsiaro tena ho tsy tanteraka izahay, satria dia rehefa manana fahefana dia ararotinay izany, mampiasa ny fahefana amin'ny tsy tokony ho izy izahay ka lasa manalavitra anao Andriamanitra. Izahay ihany koa dia tsy mikatsaka ny hahazo ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay, fa ny eto amin'ny tany mandalo no ataonay lahara-pahamehana amin'ny fiainanay. Mifony izahay Andriamanitra, ankehitriny dia vonona izahay ny hiavao, ary ampianaro izahay mba hahay hanetry tena, tsy hiantehitra amin'ny fahefana izay mandalo, fa hanantenanao sy ny fanjakanao izay maharitra mandrakizay. Ampianaro ihany koa izahay ho tahaka anao, mba hiasa ampitoniana sy amin'ny fahanginana, ary ny finoanay ianao dia ho toy ny voatsinampo ka hiomby mandrakariva. Izany vavaka izany no angatahanay aminao, ary sitrakay ny anakambanay izany amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao anay, manao hoe: Rainay izay any an-danitra, masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, atao ny sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hanaovao ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'ny rakitra, dia ataontsika ny laharan-kira FFPM 70, atsahatra ny hira rehefa tapitra ny rakitra.
mangatsika n'olotra nrakitra amin'ny tompony arenao. Petraka amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny tapany faharoa amin'izao fotoan'izao isika izay anatanterahany fikambanana katekômena ny sehosehatra koa mangataka feon-java-maneno mandritra ny fiomanan'izy ireo. Isa. Reheresinareo kely anie ity tantara mahafinaritra ity dia nifanehoam-pitiavana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny olona tetỳ i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana ny rano fanavotana tsy ho an'ny firenena iray na roa ihany anefa fa ho an'ny olombelona la rehetra satria ny fitiavana dia tsy manam-petra.
Fa mpamonjy niteraka tao an-tanànan'i Davida ilay Mesia zanaky ny avo indrindra ka faly sy ravo na ny tany an-danitra na ny tetỳ tany nitsaoka sy ny dera ary nankalaza azy anisan'izany ny anjely ny mpiandrondry eny hatramin'ny magy. Tsy fety mandalo fotsiny ihany ny krismasy izany fa fanekena ny zanak'Andriamanitra anafaka amin'ny fahotana i Jesosy Kristy no tokony ivon'ny fankalazana. Indrisa nefa tato ato izay adin'ny olona ny mandrian'ny Kristy ao am-po toa ny fombafomba ny zavatra azo sampahitanana ireo no ataony raitra indrindra ataony lohalaharana. Ohatr'izany ireto ankohonana ireto ny vanim-potoanan'ny krismasy toa fifaninanana hoe iza no mahavoavitetana be indrindra, iza no tena manana. Riani, Stella, ça va? Ça va? Manao inatingy? Manao les fêtes à Noël qui fait fata shinjian. Ça c'est ma tuk-tuk la loche des vraiment je peux pas le que ça non superviser à la course. Hey, tsalonji ohatrany le anaty amiartona za zao amiartona naka traiteur mihitsy fa tena tsy vitako miaraka amin'ny ekizy. Ah, tena c'est possible kia. Je fais pas confiance à les fasairana des sauts des aller où les jiani. Allez, c'est vrai. Arrive à me sakafony trano efa elatsiny onzay ihany. Oui, tu me fais une gîte et tu me trouves à qui ça? Eh, à l'heure, on va tenir que les vagues de ton gars, ça arrive. Oui, 19h. Hein? Ok, d'accord. Oui, allô papa? Oui, isakafoana ry Stella arrive à des tout des makmano chano tu sais comment ils sont tena hoe mifugé fona so de mba tatarena amin'olona rehetrarehetra any afaparaka mihitsy. Oui, zay rehefa aveo. Peki zany hoanjisany fona ataoko mihitsy aky io andriko kely. Nenaky le vadiko tsy le resaka loatra fa vraiment nena le farany akato reny no maniny genre tout des robes sac miaraka amin'izy rehetrarehetra indry ihany fa kato so en avance. Nenaky tamin'ity mivadiko an proposé anao hoe hanao vacances fa bon l'initial les soirées andry de hoe aleo tsy mandeha indray fa mamonjy de on a reporté à l'année prochaine. Ah d'accord. Zany ihany fa ndaotsika tsy indrindra mba hijery an'ilay akanjo nety mivadiko asehoko andry mihitsy tena tsara be avy any ivelany. Hey, andao re. Tena manjeraka mihitsy le sy vadiko amin'iny resaka fetifety krismasy zany foana resaka eo le eny normal aloha zany satria amin'ilay zanaka efa ny andafo avy eo dia mety hoe sarotiny kely izy fa ny antsika mitsamina aloha reny vehivavy reny tena biresaka ohatr'izany mihitsy fa atao ahoana moa e fa leo aloha tsika selahano resaka lehilahy vitsively. Ay engany mba le ao an-tsaiko ny ao an-tsain'lahy ty Alexis Lichiny ty izy io no eton'le zanako avy any Suisse fa ataoko cadeau an'lahy iny tsy maninona e. Za koa le sy le ty tena meranga lahy. Fa io zany no tena hoe mahafinaritra be. 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 Fa
adino tanteraka ny fiainana aram-panahy natao tsara homana tahaka ny andray vahiny manakaza ihany koa ve ny fo mba mendrika andray mpanjaka lehibe dia tsy iza fa i Jesoa dia toy izany koa ireto tanora ny tsy fananana akanjo vaovao no manakana tsy andehanana mivavaka tsy lalipaka ao am-po izany hoe isaotra sy hiteran'i Jesoa. Jerentsika mijery izy. Piasy hoe jerena, alefa asika le izy. Tsy mety io tonga dia tsy mety avereny fa hita be ny kiboko. Zany tsy maninona zany io? Vereny io anga. Tena ataovy tena izy amin'izay reto raha kiny. Zay vita le TikTok. Hita le bibliatsika amin'ny 25. Mentionné ao tandremo madigno mentionné ao. Absolument jerena kely mety io ka. Iana le bibliatsika isataony mahazo mandraitsika amin'io. Fa hoana le programme atsika amin'ny Krismasy io moa zany. Andao andeha hivoaka sa tsy mety? Ka atsika raha le tsy maintsy mbola mivavaka ozy mamanaiko. Fa firika hatrany firy aloha zany ka. Tsy haiko fa lava be. Fa le izy moa le misy piscine sy inona moa? Zany anie mbola programme mivavaka e. Nganareo tsy teneny mamanareo mivavaka. Za tena bedy mihitsy fa za kosa aloha tsy anaiko fa teneniko mamanay tsy maintsy manza akanjo karaha vaovao aloha vao mivavaka. Afaka aloha zany tsika dia programme rehefa vita dia vita ny fivavahana dia le miaraka tsika dia mbakon'ireo Jason sy Michael reny dia miaraka tsika aveo dia etsy amin'ny pro eny amin'ny mahazatra amin'ny pro izay dia manao TikTok dia izay. Mentionné ao Indreto misy mpiara-miasa dia avery izy ireo raha ny endrika ivelany no ataony lahara-pahamehana ny fifandraisana amin'ny Jesosy sy ny fanaovana ny sitraponina velany. Tsy ao an-tsainy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fahita fio Jesosy Kristy Tompo
fa aza miany amin'ny nofo dia misy ireo karazan'olona ny antony andehanany any am-piangonana dia tsy inona fa ny ahazoana valim-bavaka mangataka dia mangataka dia mbola mangataka izany no mibahanao an-tsainy fa tsy mba ny sitrapony indray. Tena mafy miasantsika iny a. Za manokana aloha rehefa tonga eo krismasy dia tena akaina be mihitsy a, fa tena tsy mahavita makany am-piangonana raha zao ary rahako fao tena tsy vitako. Za aloha zao tena hoe reraka be ay fa za tsy maintsy mandeha any am-piangonana indray aloha satria za nahita asa mba vaovao dia ohatr'izay koa mba miala amin'ity asa ity fa ity mandreraka dia makany am-piangonana koa za mba angataka vavaka kely fa efa elaela koa zay tsy nakany dia mba makany am-piangonana Tena marina mihitsy zany. Za aloha raha sitrapoko tena tsy mandeha fa mba mila makany am-piangonana ihany mba sofako makelina dia indray mandeha sataona fotsiny ary dia zay mba makany am-piangonana kely dia zay fa rehefa vita aloha krismasy io dia mandeha manao vakansa kely zay menakafy kely tsy haiko nareo fa zay aloha zay programanay. Krismasy ngefa kaiky manina raha mandeha any am-piangonana zao mba tsy haiko zay zao ny andehananay any angata-bavaka ho an'le zanako fa izy anala fanadinana sady mba ampifalifaliana aso misy bombo zaraina nge any na zay koa ary moa zany mila fa mba atao hoe le zaza aloha fa vita aloha zay dia tsy maintsy andeha hanao vakansa ihany efa reraka fa rehefa mivaly io vavaka io to dia andeha hanao vakansa zay mihitsy tena marina zany. Zay aloha fa za mbola sahirana fa any am-piangonana zany tsika mihoana dia zay. Zava-mitranga rehefa vanim-potoanan'ny krismasy rehefa tonga ny andron'ny krismasy vahoaka maro no vory any am-piangonana zary lasa fahazarana fotsiny ihany anefa ny fivavahana kanefa anatin'ny toriteny no anehoan'Andriamanitra ny hafany. Ampitomboina amintsika neny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. No anjara toritentsika androany dia ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Filipianina toko faharoa ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo izay manao hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalian'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny any te-an-tany na ny any ambanin'ny tany sy anaken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ito vaky teny ito dia manambara fa ny antom-pisian'ny krismasy dia ny fankalazana an Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy zany no antom-pisina ny antony nahatonga ny krismasy dia nefa ao anatin'ny fikarakarana ny krismasy
dia misy ary maro ireo fandrika mety hitranga. Anatin'izany ny fanomanana ny Noely, ny hazo Noely, ny dadabe Noely, ny sakafo maro isan-karazany. Dia tsika kristianina koa anatin'izany, anatin'le voafandrika, satria ao amin'ny tsika kristianina misy olona tonga aty am-piangonana ampisehoana renany fotsiny. Zany hoe ohatrany hoe hoy izy ny teny frantsay izay hoe andehanao top modèle, le tonga dia izay ary andehanao top modèle fotsiny ny andeha aty am-piangonana ampidirany arenany ampidera hoe manam-bola izy. Ao koa nefa misy ny tanora, ireo tanora variana amin'ny réseaux sociaux, ny Instagram, ny Facebook, terena fotsiny zany zareo akaty am-piangonana fa tsy ny sitrapony no akaty fa niterena fotsiny izy. Dia ao koa ireo olona sahirana amin'ny asany, lasa variana miasa fotsiny izy hoe hanenjika karama, satria fotoana fety le izy manko. Dia mila fanomezana ny ankizy, mila mampifaly ny ankizy, dia tonga any am-piangonana mba hivavaka hoe Andriamanitra, za mba meo an'izao fa mila an'izao ny zanako. Dia lasa variana amin'iny fotsiny ny kristianina. Dia engany mba tsy ho amintsika reto no isy an'izany zavatra izany, fa mba ho kristianina tena madio fo, satria ny fo madio no fanomezana tsara indrindra omenan'Andriamanitra. Fo tsisy lolopo, tsisy atezerana, tsisy faharatsiana maro samihafa zany. Dia ny akatsika ny hevitra amin'izany ny ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Petera voalohany 2:7-12 tapany voalohany, izay manao hoe fa manamasina ny Jesosy Kristy Tompo ao am-po ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Menatra ao Jesosy malala. Mazoto makany am-piangonana fa ny fo mbola be fialonana. Menatra ao Jesosy malala. Isan'andro mamaky baiboly fa ny saina mbola ny devoly. Menatra ao Jesosy malala. Kristianina efa vita batisy fa mitana fanao jentilisy. Menatra ao Jesosy malala. Dia tena mandahatra fa ny fiainako angaresy lahatra. Menatra ao Jesosy malala. Mivavaka manao tsara tafy fa ny ambadika dia mampirafy. Menatra ao Jesosy malala. Midera mihira koralina fa mangalatra mamonjy balina. Menatra ao Jesosy malala. Mateo 10 fa mpihira ay olona mpaniratsira. Menatra ao Jesosy malala. Malaza amin'ny adidy rehetra saingy tsy mety miova ny toetra. Menatra ao Jesosy malala. Dia raina fa tena mpivavaka fa indrisy mpanavakavaka. Menatra ao Jesosy malala. Androany aho ahoana rahalahy fa rapitso nga fantatra lahy. Menatra ao Jesosy malala. Anivelany Mateo avana fa ao an-trano tsy misy fitiavana. Menatra ao Jesosy malala. Nantsoina ho mpiandry-ondry fa mbola mamely totondry. Menatra ao Jesosy malala. Tsy mandany ambony pilipitra fa misoko manao politika. Menatra ao Jesosy malala. Rehefa midera manandratra fa rehefa miaingo mitanjaka. Menatra ao Jesosy malala. Raha sitrapo dia mizihitra fa
fa amin'ny rakitra kosa mahiry menatra ao Jesosy malala fanomboana ety tsisy tasy ay mbola mandray oti-gasy menatra ao Jesosy malala mba nifady an'izao sy izatsy fa mifikitra mifanao ratsy menatra ao Jesosy malala kristianina ambony latabatra ho andrasan'ny tompo amin'ny sabatra menatra ao Jesosy malala mifonao fa zanak'adala vonjeo ao fa voninkiala Sotran'Andriamanitra lehibe isika ry havana satria tanteraka sy lavorary ny fampisehoana sy ny fitompivavahana izay nitantarahantsika teo ary misaotra ny fikambanana katekômena ihany koa na tanteraka ny anjarany ary mbola mitohy hatrany ny herinandro sambatra raha pitso indray zany atsika miaraka amin'ny sampatia ka manasa atsika rehetra ho tonga maro hiatrika izany amarana izao fotoana izao tsika mialohan'ny tsodrano dia iraintsika mpitsanganana ny hira fa 7:70 amin'ny firana FFPM asaina hitsangana isika fiangonana. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana anay, amasina anareo samy ho tanteraka
ka okarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ianareo ary ny tenanareo tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mazoto toerana ianareo vavamangy. Jesosy Kristy no tompo mpanjaka mandrakizay ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Mirary soa tsika rehetra.